DJ Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Taraka nambarin'ireo tompona ndraiky mpanjakana ny zava-misy tsy mbola nanomboka hatramin'ny androany ny asa fanamboarana ny pipeline efao mipaka ny ambovombe. Hatreto tsy mazava ny vola vinay ny mpitondra anatanterahana ity tetikasa ity raha ny tetim-polam-panjakana no jerena. Ao anatin'ny famaranana ny fandrafetana ilay tetikasa entina anomanana ny fifidianana ny vaomera maleo tena misahana ny fifidianana amin'izao fotoana. Hoy ny mpampakateny ny androany no mafisy fa tsy ampy anaovana ny fifidianana ilay sorabola 570 miliara ariary voasoratra ao anaty LFI ka tsy maintsy angataka fanampim-bola amin'ny governemanta izy ireo. Nanomboka ny alarobia lasa teo dibo-drano ny tanàna ny miandry vazo iray manontolo. Rano trambo vokatry ny ora mikija no antony nahatonga izany, hoy ny mponina avy any an-toerana, ary nanampitrotraka izany fa hatsetsena ny lakan-drano tokony hamarina ny rano any amin'ny renirano ny mahajilo. Teratany vahiny misy roa sy teratany malagasy roa nilaza ho afaka mandefa mpiasan'ny Kanada no sarona rehefa nisy lokolona manodidina 530. Vola mitetina 10 ariary miampy 520 euro hatramin'ny 500 euro voalaza ho droit de dossier no nalain'izy ireo tamin'ireo olona tsirairay avy ny solokiny. Efa mpanao io asa fisolokina io ireo teratany vahiny ireo tany Turquie, Maurice, Afrique du Sud sy Algérie ka izao sarona teto Madagasikara izao. Nanomboka andro amin'ny maraina ary aritra 13 ora ny fampitsarana ny fifandonana na ny cessez-le-feu ao Ukraine raha ny fanambarana nataon'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine hatramin'ny nanomboan'ny ady any an-toerana voalohany ankehitriny ny fisian'ny fampitsarana ny fifandonana eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Tanjon'ny firenena Rosiana ny fanakanana ny fandrosoana ireo miaramila Ukrainiana raha nambaran'ny filoha Volodymyr Zelensky. Ny antsipirindreo avy hatrany. Ankafaliana tompoka lasy tompoka vavy nitsidihana ny tokantrano amin'ny ity alina ity tonga soa eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao asaina mpitiavana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany dia tsy araka ny nampanantenain'ny fitondram-panjakana ny zava-misy tsy mbola manomboka hatramin'ny androany ny asa fanamboarana ny pipeline efao mipaka ny ambovombe. Hatreto tsy mazava ny vola vinain'ny mpitondra anatanterahana ity tetikasa ity raha ny tetim-polam-panjakana no jerena. Onona saina. Efa mandeha ny tetikasa pipeline efao ambovombe araka ny nambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny kabary nataony tamin'ny vahoaka malagasy ny 30 Desambra lasa teo. Dia ankafaliana lehibe no ampahafantarako antsika malagasy fa efa manomboka ankehitriny ny asa fanamboarana ny fantsina fitateran-drano lehibe na ny pipeline any atsiny izay mirefy 770 kilometatra. Izay miainga ao efao Tolaniaro, mandalo ao a Marolmainty, Marolpoty ary ho tonga hatrany ambovombe. Raha toka ahitany sy tsy fisindrano ary ny kere sy ny anoanana no endrika nahafantarana sy ampahafantarana ny faritra any atsiny dia ankehitriny ovaitsika ny tantara ary afaka hiaron-doha ny mpiarabelona amintsika any atsimo. Raha ny hita any an-toerana nefa tsy mbola misy ny asa mandeha amin'izay fanamboarana ny pipeline miainga ho efao Tolaniaro hatrany ambovombe izay. Araka ny hita tamin'ny soratra famantarana ny tetikasa nandritra ny fidinan'ireo solon-tenam-panjakana no tarin'ny ministra ny rano tany an-toerana ny 20 Desambra 2024 mitetina maherin'ny 20 miliara ariary ny tetim-bola ilaina amin'ny fanatanterahana ny tetikasa manontolo ary 300 miliara ariary ny tranche ferme. Ny ministeran'ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana no tompony tetikasa. Raha ny hita tamin'ny tetim-polam-panjakana nasipantsina ho an'ny taona 2022 470 miliara ariary ny RPI nampiasain'ity ministera ity amin'ireo asa sy tetikasa maro manerana ny nosy tamin'ny taona lasa.
tsy tafiditra anatin'io ve ny vola 300 miliara ariary ilaina amin'ny fanomboana ny tetikasa sa inona no antony tiany rosoana tamin'ny fanomboana ny tetikasa tany ifotony hoy ny mpanara-baovao. Inona ihany koa no antony tsy nametrana tamin'ny fafany ny daty fanomboana ny tetikasa sy ny avitany izany raha toa ka efa tamin'ny taona lasa no efa vita ny fifanarahanm-piara-miasa tamin'ny orinasa izay anao izany. Tranga izay mahatonga ny mpanara-baovao ihany amin'ny hofanatanterahany tetikasa ity izay heverina ampihenana ny olana amin'ny famatsiana rano fisotro sy fidiovana ary ny fambolena any amin'ny tapany Atsimonosy. Nanatona ny ministeran'ny rano izay tompon'ny tetikasa ny mpanao gazety anontany momba ity pipeline efao ity saingy tsy nisy afaka nanome fanazavana. Hatreto arak'izany tsy misy ny mangarahara ary fanontaniana maro no antsain'ny mpanara-baovao momba ity tetikasa ity. Any Ifotolaniaro ny fanaovana ny sorona sy ny fangatahantsodrano aloha ny vita hatreto izay notariny ny ministry ny rano no trony ireo tompona raiki-panjakana teny Ifotony. Tonga teto amin'izay zany andriamatoa ministry ny rano sy mpiara-miasa aminazy. Rehefa tonga teo zany izy nagnazavazava aminay hoe tiasa ty zany efa mandeha izy zao sy misy fipoliany sasy fa miandry ny fahatongavany président Rajoelina asika dia mametraka ny vato fehizorony ty asa ty. Ny asa zany vita ny fanorenana ny vato fehizoro arakaraky ny fandrenesako anazy zany amin'ny 18 janvier. Rehefa tonga eto zany président Rajoelina dia lasa amin'izay dia asa. Araka io fanambaran'ny sefoko tany io andrasana ny fametrahan'ny filoham-pirenena ny vato fototra amin'ny tetikasa ity ary indrindra ny daty anombohan'ny asa sy ny fotoana avitany ka hirosoana amin'ny fitokanana fa tsy antony eo amin'ny fametrahana ny vato fototra tahaka ireo tetikasa fahita amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Mahakasika ny fifidianana kosa indray dia ao anatin'ny famaranana ny fandrafetana ilay tetikasa entina anomanana ny fifidianana. Ny vaomera maleo tena misahana ny fifidianana amin'izao fotoana izao hoy ny mpapakaten'ny Androany no amafisiny fa tsy ampy hanaovana ny fifidianana ilay sora-bola 570 miliara ariary voarakitra ao anatin'ny LFI ka tsy maintsy angataka fanampim-bola amin'ny gouvernemanta izy ireo. Henri Florian. Isan'ny mbola miteraka resabe amin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ity taona ity ny mahakasika ny sora-bola izay voasoratra hanatanterahana izany fifidianana izany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 320 ity izay voatondro ho 570 miliara ariary. Nanamafy ny mpapakaten'ny Seny Androany fa tsy ampy vola io ary hangataka fanampim-bola amin'ny fitoram-panjakana izy ireo mba ahafahana manatanteraka araka ny tokony ho izy ny fifidianana rehetra tokony handeha amin'ity taona ity. Tamin'ny alohan'ny farantaona iny zay dia efa nanomboka nandrafitra ireo tetikasa rehetra izay takin'ny fanatanterahana fifidianana. Izany tetikasa zany moa dia miaraka amin'ny fitaovana izay mety takin'ny fafana manatanteraka azy. Izany hoe ny sora-bola moa zany miaraka amin'izay hoe raha stylo folo ny ilaina ohatrinona ny mety vola takin'izay ohatrakoatran'izay. Amin'izao tsika amin'ny teny izao tena ao anatin'ny famaranana n'ilay fandrafetana n'ilay tetikasa mety miatrika ny fifidianana izay miaraka amin'ny sora-bola izay takin'izany. Mbola tsy afaka amin'ny tena zany hoe ohatrinona na ohatrinona fa ao anatiny mihitsy tsika zao amin'ity fara-panenana ity na voalohandohan'ny herinandro ho avy io mety ho vita ny fandrafetana an'izay tetikasa izay. Ny 45 miliara aloha raha manao jeritodika fotsiny tsika tamin'ny fifidianana tamin'ny 20 dia tsy fiodinana anankiray ilay 45 miliara zany mihoatra an'io ny fidinana ray izany hoe tsy ampy zany ilay izy raha ny tena dikambary. Ankoatra io mbola eo ampandrafetana ny mahakasika ny tetikam-pifidianana ihany koa izy ireo raha ny fanazavana fa tsy mbola misy mazava izany hatreto. Ny fifidianana filoham-pirenena izay ny daty eny ny tetiandro ny Seny iny mamaritra azy fa mamoaka azy ho araky ny didim-panjakana tsy maintsy ny gouvernemanta ihany. Mbola tsy misy fa araky ny tekonao teo hoe raha ilay lalam-panorenana jerena dia eo anelanela amin'ny 20 ny volana novambra ka hatramin'ny 20 ny volana desambra zany ny fifidianana filoham-pirenena raha toa ka izay 2 volana sy 2 volan'izay no ifotorana. Zany tsy hoe tena tsy azo ivaloana satria misy koa le resaka hoe tsy azo atao anaty fiampahavaratra ny fifidianana. Anjaran'ny ACC zany mandanjalanja arak'izay fangatahana mety hitranga amin'izay fotoan'izay hoe tsy mifanohatra amin'ny lalam-pandrenana ve ny antony angatahana mety fandefasana azy mialokely na ohatr'izany tsy maintsy ny fitsarana amin'ny lalam-pandrenana mamaritra izay. Tsy
tsy mbola hita mazava kosa ankilany ny fanomanana fifidianana kominaly raha ny fanazavana trany fa ho hita miandalana ny mahakasika izany ho iatrany ity mpampakateny ny seny ity raha toka tsy tontosa amin'ity taona ity araka izany fifidianana kominaly mety hisy ny didim-panjakana avo mba hanitarana ny fotoam-piasany ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsian'ny tanàna mandra-pahatongava ny fifidianana ho azy ireo. Eo amin'izay lafa ny fanomanana ny fifidianana izay hatrany dia mitaky ny amoahana ireo tety androm-pifidianana rehetra sy ny mety ho fizotry ny fifidianana amin'ity taona ity ny avy eo anivon'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena araka ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Tsy tokony ho veriverezana amin'ireo karazan-javatra hafa nisain'ny vahoaka ho hatrany ity firaisamonim-pirenena ity fa tokony ilazany tena zava-misy marina ny seny sy ny governemanta. Ity taona 2024 ity no hanombohan'ny fifidianana isan'ambaratongany ka hisafidianany olom-pirenena malagasy ireo ho mpitondra hampindramin'ny fahefana hitondrana ny firenena. Eo anatrehan'io namoaka fanambarana ny teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena tamin'ity androany ity ary nanao antsoavo amin'ny gouvernemanta sy ny seny ny amin'ny tokony hamoahana den'izao ny mahakasika ny tety androm-pifidianana rehetra. Ka ny afatra tian'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena ampitaina zany amin'ity fanambarana androany ity dia hoe ry tompon'andraikitra seny sy ny gouvernemanta tena resana amin'izany avoahy ny daty na ny tety andro ny fifidianana. Ny any amin'ny seny rehefa hanao an'le proposition n'le daty hoe reto ny tety andro nyretseretina izy hatramin'ny androany mbola tsy fantatra hoe inona ny fifidianana hatao, mbola tsy fantatra hoe ovina no hiatrena zay fifidianana zay. Ny voalazan'ny am'izao manko ny andininy malaza indray amin'ny lalam-pandroana dia ny andininy fahinamby efapolo sy ny fafito amby efapolo. Io indray zany zao no iodinany hevitra. Ka aminay zany tsy tokony hisy anana heritreritra ny hampihemitra fifidianana. Tsy tokony hisy anana heritreritra ny tsy hanao fifidianana. Fa aminay zany firenena demokratika i Madagasikara dia mirosotsika amin'ny fifidianana. Fa ny tokony hazavaina fotsiny hoe fifidianana inona no atao. Oviana no anaovana inona mahakasika an'izay fifidianana izay. Tokony hifampiresaka ihany koa ny seny sy ny gouvernemanta mba hijerevana manokana mahakasika ny sorabola entina hanatotosana izany fifidianana izany izay hita fa tsy ampy ilay voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ity taona 2024 ity na ny LFI 2023. Mandeha koa ny adihevitra mahakasika ny hoe ampy ny vola na tsy ampy ny vola. Aminay rehefa tsy ampy dia tadiavana hevitra mahampy azy. Ka ny fifampiresahana zay dia miantso ny fifampiresahana eo amin'ny seny sy ny gouvernemanta na rehefa samy anazava dia mitaky fanazavana avy amin'ny gouvernemanta hoe nahoana moa no io no vola napetra ny anaovan'ny fifidianana, inona ny antony heveriny fa io no mahampy azy. Afaka manazava an'izany zony voaka malagasy no mahazo ny fanazavana an'izany. Afaka manazava koa ny seny io sy re hitanay tamin'ny gazety androany hoe triplé nge no tadiaviny mba hazavao koa no mahatriplé azy. Dia amin'izay ny voaka malagasy afaka ny olom-pirenena malagasy afaka mahita hoe ity no manana hevitra kokoa ka afaka miteny hoe zao no atao. Fahasoavana ho an'ny firenena ny fanaovana fifidianana. Korotana ho an'ny firenena ny fanemorana ny fifidianana. Na inona ny antony na inona ny antony. Nanentana ny olom-pirenena ho vonona andray anjara mivantana amin'ny fifidianana ihany koa ny teo anivon'ny seny ary nanentana ihany koa ireo antoko politika hanana fahasahiana amin'ny famolavolana sy ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy. Ho an'ny antoko politika madio nanaovana fanadiadiana ilaina ny fijerevana manokana mahakasika ny lalam-pifidianana sy ny efa natanterana ireo fanamariana izay natao ny vondrona iraisam-pirenena. Raha misy ny dinika na misy ny fifampiresahana izay atsotsika azy na lobarin-dasy na concertation nationale na inona mahakasika an'io lalam-pifidianana io dia vonona foana ny antoko politika madio andrainjara ao anatin'izany. Ary na roviny zany na rovina fa ny zavatra fantatra aloha dia tsy maintsy tokony atao mialoha satria zany hoazy any any amin'ny volana novambra na volana desambra any no fifidianana filohan'ny repoblika. Ka raha voaja io tety andro io ka raha ohatra ka lany ao anatin'ny fivoren'ny antenimieram-pirenena sy ny loholona koa amin'ny session manaraka eo koa zany ny mety ikitihana ny 45 milliards ao anatin'ny LFI io ampitombona 2 na 3 an'io zavatra io ka voaja rehetrarehetra zay. Voaja ireo teboka 7 zay napetraka ny vondrana Europeana. Voaja ireo lalam-pifidianana rehetra zay mety mampiahiahy ny antoko politika rehetra sy ny fiarahamonim-pirenena dia vonona ny APM iroso amin'izany fifidianana. Tsy aivina fa fotoam-piasana roa no tapitra amin'ny fiandohan'ny taona 2024.
ao ny an'ny filohan'ny repoblika fa ao ihany koa ho an'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainy ny tanàna. Tokony hanana filoham-pirenena vaovao ny vahoaka malagasy mialohany hahatamperany fotoam-piasan'ny filoha anankiray mba tsy hisia ny fabangan-toerana raha ny fanazavana. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray dia misedra olana amin'izao fotoana ny renivohitra Toliara no ny amaroan'ireo mpifindra monina miala Kere sy Aitany avy amin'ireo faritra manodidina tonga any an-toerana. Manampisa ny tsy manan-kelofana ao an-toerana izy ireo ary manampisa ny tsy anasa ihany koa hoy ny ben'ny tanàna. Gaetan Andriatsilavo. Tahaka ireo faritra hafa rehetra eto Madagasikara, isan'ny ahitana mpifindra monina avy any Andro ihany koa ny komunina an-drenivohitra Toliara. Manampisa ireo tsy manan-kelofana ao an-toerana izy ireo ary manampisa ihany koa ny tsy anasa hoy ny ben'ny tanàna mitaraina. Dia rehefa tonga aty moa izy tsy hitako ny asa ataony fa dia mitary-posy, mivarotra kapika amin'ny kapoaka, manendy kapiky, manao balahazo. Igny zany mba vola kely arivo fa afaka ampiasainy, mitondra cycloposy dia miamitombo le cycloposy noho izay olana zay. Ary regny olo regny dia manahira ny fitantanana ny mijery azy satria olo regny presque tsy résidé any anaty fokotany fa dia mipetrapetraka eny agnivo trottoir, manao maloto eny agnivo trottoir. Dia anjaranay commune koa zany manentana ny regny handeha hiditra any anaty fokotany satria na ny vola agny fany tragno tsy misy. Tragno vondro raha malala, tragno vondro kelikely eto zao fa 3 aly 4 aly isam-bolana ny ofany. Lafy ratsiny tsy niomana amin'ny fandraisana posy sy cycloposy sy marobe ny tanànan'ny Toliary. Lafy tsarany miena ny pollution noho ny fahavitsiny fiara mivezivezy. Na izany marodrefy ahitana ny fahasairana ny mponina ao an-toerana ny amaroan'ny cycloposy ary manapirofo ny tsy fisian'ny asa. Ny asany be deaibe ny hitako hoe facteur mahatonga ny asa tsy misy Toliara. Toliara tsy manana zone France. Azadinotsika zay. Inona ny antony? La isara ny jirama ambony par rapport ny an'Andrenivohitra. Ny faktiran'olona tsairay Toliara raha ampitahanao amin'ny Antananarivo sy ny Tamatavy andakaleka iny ambony ny any aty ambany. Nefa ilay mpanjara azy mieritreritra nefa ho tonga eto hampiasan'ny volana raha mbo ikony jirama eo tsy mitovy eran'ny Madagasikara, mbola ho sarotra zany isiana orinasa eto Toliara zany. Toliara nefa tanàna amoron-dranomasina, Toliara nefa manana poro, Toliara nefa ankaiky n'ilay tao hoe Durban 400 km miala avy Toliara. Tsy ampy ny tolotrasa ho an'ireo mpifindra monina avy any atsimo ireo ankamorona amin'ny asan'ny tselika sy ny varotra ny ankamaroan'izy ireo. Lahara-pahamehana araka izany ny fametrahana vahaolana maharitra manoloana ireo mpifindra monina ireo hoy ny olom-boafidy ao an-toerana, ka isan'izany ny fametrahana orinasa hiteraka asa ho an'ireo tanora. Isan'izany ny fanokafana ny basy Toliara izay tsy tokony ho loharanony disadisa sy ny fizarazarana eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanazavana hatrany. Hijanana ny faritry Toliara hatransika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity dia mpanjony miisa 7 avy ao Nosy distrikan'ny Toliara faharoa ankehitriny no miatrika fanadihadiana taorian'ny fahafatesan'ireo vorona pay en queue manodidina ny 20 isa tany an-toerana. Nijanona tao amin'ity Nosy ity ireto mpanjony ireto nandritra ny fotoana na fahatesan'ireo vorona antony anaovana famitorana azy ireo. Abraham Randriamana no mitatitra ny antsipriny izay. Misokatra ankehitriny ny fanadihadiana mikasika ny antony nahafatesan'ireo vorona pay en queue miisa 20 tao amin'ny Nosy Anakao distrikan'ny Toliara faharoa ny 7 janoary lasa teo. Mpanjony lehilahy miisa 5 ary vehivavy miisa 4 ankehitriny no anaovana fanadihadiana taorian'ny fidinana nataon'ny tandrony filaminana niaraka tamin'ny fikambanana amin'ny tantana ny toerana. Tsy fantatra mazavatra eto ny nahafaty ireo vorona pay en queue ireo raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Mpanjony izy ireo dia hitana anjony tamin'ny toerana io dia ireo ihany ny izina mahafantatra ny zavatra nitonga teo. Nendrika hoarovana io vorona io ary tena zava-doza ny fahitana ny fatin'ny vorona ohatran'ireny tsy fantatra ho ny antony fa ahina ho resaka braconnage nina natao dia izy dia zay mahatonga ny fandihadiana zao mbola mandeha hatramitsika miteny zao. Dia raha ny vorona atao hoe pay en queue brin rouge izay misy ao Nosy io dia 1979 no nahitana azy voalohany, mbola couple anankiroa izy tamin'izany fotoana. Dia tamin'ny taona 2024 izy dia tafakatratany amin'ny 700. Tsy aivina, izany mahasarika ireo mpizahatany tonga Nosy ny fisian'ireo vorona pay en queue, andrasana araka izany io vokatry ny fanadihadiana.
Fananomboka ny alarobia lasa teo Dibidrano ny tanàna ny miandro vazo iray manontolo ranotrambo vokatry ny ora mikija no antony mahatonga izany hoy ny mponina avy any an-toerana ary manampitrotraka izany ny fahatsetsena ny lakan-drano tokony hamarina ny rano any amin'ny renin-drano ny Mahajilo. Dibidrano tanteraka ny tanàna ny miandro vazo iray manontolo ny alarobia lasa teo sahirana tamin'ny fivezivezena noho izany ireo mponina. Manakaiky ny renin-drano ny Mahajilo ny tamin'ny tanàna ny miandro vazo saingy tsy mbola nisy hatramin'izay ny fiakaran'izany renin-drano izany tamin'ny tanàna ny miandro vazo. Ranotrambo vokatry ny ora mikija nandritra ny adi-pamantaranandro maro ny alarobia lasa teo ihany no nahatonga ny fiakaran'ny rano teny an-tanàna raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Rano zany le rano tobaka teto tamin'ny vazo fakomady ma izy iny misy orana be zany taminay taty tsy nitranony orana be agnatin'ny adiny firy angamba iny orana iny nanerana ny district ny vazo mihitsy iny orana iny zany orana tsaiko na farany kely iny adiny telo tena orana be tena farany tena orana ezana mihitsy sady tsy misy rivotra sady tsy misy kotroka fa tena orana mihitsy zany le izy. Fatako madama misy tanàna aty mamaky misy telobotra eo antsinanana ny miandro ty. Misy telobotra mamaky ty tanàna aty de rano vohitra avy any zany mitobaka midina aty satria tanàna any miandro fambany de tanàna aty amany de iny rano vohitra zany mitobaka anakaty de appliqué zay de canal aminay eto zany tsentsina kotsiny indray Ankoatra ny fahabetsahan'ny rotsakorana antony nahatonga io fiakaran'ny rano ihany koa ny fahantsetsena ny lakan-drano mpamarina ny rano any amin'ny renin-drano ny Mahajilo raha ny fanazavana hatrany. Tsy mbola ritra ny rano ao an-tanàna hatramin'izao, tsy mbola niverina tamin'ny laoniny ihany koa noho izany ny fifamoivoizana any an-toerana. Tsy nisy ny trabona saingy miaina anaty rano ny mponina any an-toerana hatreto. Ao anatin'ny fotoana andrana amin'ilay karatra nomerika ampiasaina rehefa mandeha amin'ny fiara fitateram-bahoaka amin'izao fotoana ny eo anivon'ny commune Ivato miaraka amin'ny zotra D fampahafantarana ny mpandeha ao anatin'izany ankehitriny no efa misy ary efa misy ihany koa ny taxi be anaovana ny andrana ny Ela Ranevson. Ho fanampiana ireo mponina misa valo alina amin'ny sialafin'ny fitaterana eo amin'ny komuna Ivato, misy ny fepetra vaovao napetraky ny komuna Ivato, ny kooperativa sy ireo mpandrara misehatra amin'ny fitaterana. Apetraka ny karatra numerika ho an'ny mpandeha fiara fitateram-bahoaka. Nametraka ny komuna miara-miasa amin'ny mpandrara, nametraka n'io carte numerika io. Izy io moa zany sady ahafahan'ny mpanjifa tsika matsoro mandeha bus zany dia tsy mahazo tapakila dia io ny ahafahan'ny mpanjifa mahafantatra hoe tao anatin'io izy ary ahafahan'ny tompo tomobile hoe nisy ny olona io tao anatiny tao ary ahafahan'ny commune sy ny coopérative mahafantatra hoe tonga tany primus sy terminus marina ve io bus io moa le izy satria anisan'ny zay ngamba ny commune voaloha mampiatra an'io eto Madagasikara dia ao anatin'ny fanandramana ary tsy embotra amin'io mihitsy izahay. Ao anatin'ny fampahafantarana ny fomba fiasa sy ny lamina rehetra mifanaraka amin'izany ankehitriny ireo tompona andraikitra voakasika. Toy izao zany eto amin'ny terminus ny Ivato dia efa misy ny kiosque ahafahana mividy an'io ary efa misy bus maromaro zany efa nanaiky hiaraka hiasa amin'ny commune amin'io dia isorana moa zareo fa mbola manao ezaka izay tena ary mbola ao anatiny mihitsy amin'izao mampirisika ny rehetrarehetra raha tsisy ny sampona dia ny commune Ivato anisan'ny ampiasan'io carte numérique io voalohany 100 isan-jato raha tsisy izao. Ny Ivato zany dia misarimasina io fa ny fahalalako azy koa misy any Talatamaty any isy any Andranomena misy any Antananarivo renivohitra fa ireny moa anaty fari-piadidin'ny commune hafa dia tsy afaka hiresaka amin'ny anarana izay. Isan'ny nangatahany ireo tompona andraikitra eo anivon'ny komuna ihany koa ny anokafana ny zotra mampitohy ny Ivato sy Ivandry mandeha amin'ny digy tsara saotra. Izany moa marana ny tapany voalohany tato anatin'ny fampahalalam-baovao. Ao anatin'ny tapany faharoa isika dia iresaka mahakasika ny fisolokiana avolenta atao anaty teratany vahiny sy teratany malagasy hatrany ivelany izy izay teto an-drenivohitra moa no sarona ireo mpanao ratsy ireo. Eo ihany koa ny disadisa eo amin'ny fiangonana iray sy ny mpandalina fomban-drazana malagasy mahakasika ny raharaha teny Ambohimanga. Rehefa avy eo aorian'ny doka no anarahantsika izay.
téléfibré. Voilà un vrai cadeau de Noël. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. araka nefa natsidika teo dia teratany vahiny misa roa sy teratany malagasy roa nilaza ho afaka mandefa piasa any Canada no sarona rehefa nisoloky olona manodidina 570 vola mitetina enetsy ariary hatramin'ny 520 euro hatramin'ny 500 euro no voalaza ho droit de dossier no lazain'izy ireo no takin'izy ireo amin'ireo olona tsirairay voasoloky efa mpanao fisolokin'io ireo teratany vahiny ireo tany Turquie, Maurice, Afrique du Sud, Algérie ka izao sarona teto Madagasikara izao. Daniela Minarso. Maro no voasoloky noho ny fikasana iasa any ivelany. Tamin'ity herinandro ity, manodidina 570 ireo fitarainana voarainy avy eo anivon'ny sampana misana ny iloko abehivavy etsy fiadanana. Mikasika ny fisolokiana atao amin'ireo ray aman-dreny manam-pikasana andefa zanaka hiasa ny Canada, ny fanadidina nataon'ireo mpitandro ny filaminana manoloan'ireo fitarainana voaray araka izany no nafahan'ny ireto farany ny sambotra ireo olon-dratsy. Efa nataony fanadidina dia voasambotra ireo olona ireo anankiroa miaraka anao teratany gasy anankiroa zay niara-nombonantoka taminazy tamin'ny resaka fisolokiana io. Ny fomba fanaony zareo zany dia tsotra. Tonga amina firenena anankiray zareo miditra eto visa touriste dia mitady teratany malagasy karazana ohatran'ny hoe commercial zany handray iantso an'le olona zany dia mandoa vola 600 000 ariary droit de dossier 225 euro hatramina 500 euro eo koa zay zany no hoe sarany zany any zareo. Rehefa tonga ny fotoana tokony andehanany dia lasa izy mitsoka dia avelany eo le olona zany arirarirany zany mandrapatonga le fotoana andehanany ny itsoany eto amin'ny toerana anankiray zany amina firenena anankiray le olona reo dia lasa izy mitsoka. Rehefa nataony fanadihadiana zany dia zavatra misy dia visa touriste ny idiran'izy ireo teto. Tsy nisy fifanarahana tamina fanjakana kanadiana sy fanjakana malagasy amin'ny fandefasana piasa mandeha makany. Fahatelo efa nanao asa fisolokiny io zareo tany Turquie, tany Maurice, tany Afrique du Sud, tany Algérie. Zany hoe efa fomba fanaony zareo zany io zavatra io ateto Madagasikara no voasambotra zareo reo. Ankilany mitaky ny amerenana ny volany ireo ray aman-dreny niarany fisolokiana ary koa miantso ny fitondram-panjakana manoloan'izay. Maro amin'ireo ray aman-dreny ireo ny varim-pananana, varotra biby fiompy sy ny tany sy ny rehetrarehetra. Dia izay no hoe mba hanaovana antso avo amin'ny filoham-pirenena hoe very andra-kinana izahay dia miantso ihany koa izahay ny fahendren'ny fitsarana eo anatrehan'izao zavatra mahazo anay izao. Takinay ny hoe mba hiverenany volanay raha misy azo atao satria tena raha malala ny fiainana fa tena manahirana na hitady an'izany vola zany raha manahirana tsy ho hita eo foana zany vola zany dia nanao antso avo amin'ny filoham-pirenena zay. Tokony anatona ny ministera tompon'andraikitra trano ireo manam-paniriana iasa ny ivelany isoroana ny mety sy ny trangana fisolokiana tahaka izao raha ny fanazavana trany. Ko manentana izahay rehefa misy zavatra miseho ohatran'io dia aleo manatona ny ministera ny tompon'andraikitra mahakasika ny resaka fandehanana an-dafy io fa misy zany ny formalité arahana zay vao afaka mandeha makany ary misy ny lalàna mifeha izy io fa tsy hoe zay te handeha dia mandeha akory. Natolotra ny fampanohavana androany ireo olona efatra voasambotra no ity raharaha fisolokiana ity. Tsy kely lalana ny ratsy ary miseho amin'ny endrika maro ny fisolokiana. Isoroana izany tokony ho mailo hatrany ny tsirairay indrindra amin'izao fiandohan'ny taona izao. Trangam-piarahamonina izay trano fa von'olona kosa indray olona misy 3 no voasambotra ary iray afaka roina amin'izao fotoana no ny raharaha famonoana mpamily camion sy ny mpamily mpanampy azy teny Ambohimangakely ny 15 ny volana desambra lasa teo. Nitondra mianaka avy any Tomasina io camion io raha ny fampitambo voavoray ary namany izay noraisina teo mandraka ihany no nanampozina tamin'ny ranom-boankazo sy namono ahafahana maka ny mianaka rehetra tao amin'ny camion. Olona misy 3 amin'izao fotoana no voasambotry ny sampana misana ny eloko abehivavy eo anivon'ny zandarmaria pirenena etsy fiadanana raha mbola karohina kosa ny iray hafa no ilay raharaha famonoana mpamily camion sy ny mpamily mpanampy azy teny Ambohimangakely Motovoara ny 15 desambra lasa teo. Fikasana kamenaka mavesatra nentin'ity camion ity no niafara tamin'ny famonoana raha ny fanazavana. Ny zavatra nisy
dia camion nakamenaka avany tamatavy no nisy nanakana teo mandraka namany any izy ireo dia nomendry zareo ranomboankazo misy pozina reo olona reo dia novonony no tonga teo Ambohimanga kely. Ny zavatra notadiavin'izy ireo zany dia akan'le menaka saingy tsy azon'ireo menaka ireo satria nisy secret le conteneur dia tsy hovakan'izareo le menaka dia navelany teo le menaka dia lasa ry zareo mitsoka. Natolotra fampanoavana androany ireo olona telo voasambotra no ity raharaha ity, mitokasa ny fikarohana ireo mpiray tsokombakomba tafiditra amin'ity raharaha ity. Fa feno roa taona androany ny fanitsina ny sy famadihana ny première RFI ho lasa bataillon parachutiste rafitra izay napetraka tao anatin'ny fanitsina ny nataon'ny tafika malagasy. Fisoratam-panambadiana faobe an'ireo miaramila sy fanatanjahantena no nanamariana izany androany. Nelahy Ranefson. Feno roa taona androany nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny bataillon parachutiste izay hianatsoana hoe premier RFI teo aloha. Ny fanitsin-drafitra teo anivony ny tafika malagasy no nahatonga izany raha tsy haivana. Androany miaramila mahery ny 20 avy teo amin'ity Hervontsidahatra ity no niroso tamin'ny fisoratam-panambadiana. Misy zany ny zavatra goavana nataonay androany dia ny fisoratam-panambadiana faobe ho an'ireo miaramila izay misy 220 satria tsy maintsy eo amin'ny fiomanana eo amin'ny resaka asa ny andraikitry ny miaramila rehefa tsy mandeha ny anady izy na amina mission dia manoma tena dia ankoatra ny fanomanantena ara-batana sy ara-tsaina dia ny ara-tsosialy zany mila vonona koa dia izay no tena antony anentanana ny zareo anao an'ny fisoratam-panambadiana satria lasa very ny zon'ireo vady aman-janany raha tsy vita soratam-panambadiana izy. Manampy ireo mpitandro ny filaminana ity bataillon ity ary manaraka fiofanana hatrany ireo miaramila mandrafitra izany. Ankoatra ny fisoratam-panambadiana faobe nisy ihany koa ny lalao ara-panatanjahantena no tanteraina tao amin'ity toby Tenivato ity. Toy n'ilay raharaha teny Ambohimanga izay niteraka resabe teo amin'ny tambazotra tserasera sy teny amin'ny fiarahamonina dia nanameloka ny fanimbazimbana ny asan'ny maha-malagasy ireo mpandala ny fomban-drazana araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Isan'izany ny hetsika diabe fanafahana izay nataon'ny fiangonana iray teny Ambohimanga ny 20 ny volana desambra teo. Tokony hisy ny fifanajana eo amin'ireo sampiny hoy ireo mpandala ny fomban-drazana ary ilaina ny fandraisana ndraiky ny mpitondra fanjakana malona ireny hetsika fanimbazimbana ny asan'ny maha-malagasy ireny. Andimby Christian. Mitaky ny fifanajana eo amin'ny sampino ireo mpandala ny fomba malagasy araky ny famelabelan-kevitra nataon'izy ireo androany ho an'ny mpanao gazety. Tsy tokony hafangaro ny fivavahana sy ny fomba malagasy ho ireo mpandala ny fomban-drazana ka mitaky ny fialantsina avy amin'ireo navita izany ireo tofarany. Takiny mpandala ny fomban-drazana ny anaovana zareo fialatsiny izay ho raisina hoe fanalana faditra fialana ny ota nataony satria izay ny fomba mangataka amin'Andriamanitra amin'ireny toeran'ireny alohan'ny anaovana zavatra. Adidiny tsirairay mangataka amin'Andriamanitra izay zavatra tiana tongavana. Raha ohatra izy mihevitra ny anala fanaratsy tsisy mametsiny tsisy manakana anazy fa arahana ilay fomban'ilay toerana. Fa rehetrarehetra tompoko mahazo miakatra doany fa fifanajana no hitondrana anazy fa fomban'ilay toerana no arahana. Izay fifanajana zay no ezahana ampitaina sy ezahana voizana mbo tsy hisian'ny korotana sy fifanololana ary indrindrindrindra fandrangeta eo amin'ny finoana roa tota. Tsaivana nanatanteraka diabe mpanafahana ireo mpiandry avy amin'ny tompom-pivoazana ny 20 ny volana desambra lasa teo. Diabe mpanafahana izay niteraka resabe teo anivon'ny fiarambonina ary mbola mitana ny adievitra sy fanehoan-kevitra hatramin'izao fotoana izao. Fa isan'ireo vokatra malagasy nanana ny lazany fahiny ny savony gasy izay efa miavitsy eny an-tsena amin'izao fotoana. Ireo zokolana azy vokatsoa tamin'ny fampiasana azy fahiny sisa no manjifa raha ny fanadihadiana natao teny amin'ireo mpivarotra. Fanadihadiana ny antsoroan'ny Gaëtan Andriatsilavo. Inona ny fahatsiarovana miverina dohanao raha ny savony gasy no resainy? Dia ohatran'ny tapokampo le fantainao satria tsy anatin'ny eritreritro fa zao savony gasy amin'izay tany ambanimbany vohatra dia reny zany no nampiasainy sady mba moramora ihany koa zay ngambany fa izy aloha tena tsara zao hitanao zao nampiasa an'izany taloha ngamba ianao mahita hoe ahona tsisy manina reny mahitsy raha vao reny afangaro amin'ny
afangaro amin'ny voatseva dia zay manala tongo vakivaky any ambanivohitra zany rehefa vakivaky ny tongotra amin'le renina reny dia savony gasy afangaro voatseva zay ny fanafodina tongotra vakivaky raha misy olona mbola tsy mahalala zany ka na amin'izao fotoana zao ara dia zay ny mbola fanafodina tongotra vakivaky na nytare vakivaky raha tratran'ireny tonga dia tena malandilandy. Araka izany fa tsy arovana sisa ankehitriny ireo soa azo tamin'ny fampiasana savony gasy ho an'ireto ray aman-dreny ireto. Io fahatsiarovana amin'ny toetra io no mety ahatonga ireo olon-dehibe hanjifa savony gasy hatramin'izao hoy ireo mpivarotra. Ankizy ankehitriny zany tsy dia mba mabetsaka mahafantatra an'izy itony intsony fa ohatrany hoe misy fofona zany izy ity dia ohatrany tsy dia tian'ny olona ankehitriny fa ny olona taloha dia tena mbola mampiasa an'izy ity. Ny olona lehibehibe taloha dia tena mbola mampiasa azy. Laro lavenazo amin'ny mololo afangaro menakombo no anambarana ny savony gasy izay efa mihavitsy ireo mpivarotra azy eny an-tsena amin'izao fotoana. Vitsy ihany koa ireo mampiasa azy ho fanasana lamba. Misy ngeda, misy faritra misy manao ngeda izy tony. Dia misy ataony kely toy izao le kely mety fa misy fotoana ngeda be azo anasana lamba. Faritra iny Atsimotsimo izao tena betsaka aminazy. Ohatrany hoe Atsirabe, Ambatolampy izao dia betsaka manao antony savony gasy tony. Tombontsoa maro no azo amin'ny savony gasy na eo azy izay fofona izay ankoatra ny fitsaboana tongotra vakivaky. Ity savony gasy ity zany fanafodina afaka manatao farasisa izy ity. Afaka atao anasana loha izy ity, afaka anasana tarehy, afaka anasana tongotra vakivaky. Tongotra vakivaky zany azo anasana izy ity. Dia rehefa afaka anasanao tarehiny koa izy ity raha tarehinao makikina be iny afaka anasanao tarehy izy ity, afaka anasanao lohany koa izy io. Tsy mila resaka hoe menaka na hanina zany fa tonga dia savony gasy na anasana tarehy dia efa tonga dia efa malandy. Savony gasy anasana loha tonga dia tena hoe tena hanina. Ny tena tsy fanao savony fa tena mahita ny fahatsarany le izy tsy hoe manao dokam-barotra savony fa hita hoe tsara le izy noho n'le savony amin'izao fotoana zany. Manala nrehetrarehetra zany hoe misy hanina kely somary misy fofona kely izy. Zay misy fofona kely izy. Angamba nile amin'le produit anaovana azy mahatonga an'le fofona. Fa ankoatran'izay izy na amin'ny hoditra na amin'ny inona tena tsisy fiantraikany mihitsy. Raha ny eto Antananarivo renivohitra manokana, arivo ariary ny iray amin'ny savony gasy eny amin'ireo mpivarotra ahitana izany ankehitriny. Ny savony izay tsy mitsaha miakabidy ka mampitaraina ny mpanjifa amin'izao fotoana. Vaovao mampalahelo kosa indray dia nodimandry omaly teo amin'ny fa-15 taonany i Razaka Mahefa Hery, isan'ireo mpamorona ny jejo muzika, mpanakanto, mpampianatra mozika sy matematika. Nahazo médaille spéciale avy amin'ny Papa Jean Paul II izy, izay natolotry ny nonce apostolika fony izy nitarika ny fitambarany orchestre teto Antananarivo et Cœur antsan'ny folo alin-dahy. Ny lalao œuvre grégorien sy œuvre italien ny taona 3 ny fitendrena violon sy chef d'orchestre no tena nanavanana azy. Efa mpiambana tao amin'ny tarika anjila ka violoniste sy trompetiste ny tenany rehefa niaraka tamin'ny mpanakanto maro nanana ny lazany teto amintsika ihany koa, isan'izany Maleo, Rosy, Popy, Tselatra, Njakatiana, VHF sy ny sisa. Izay eto amin'ny Cool TV dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Dia ihany koa ny antsika miampita amin'ireo maresaka avy any ivelany. Nanomboka androany maraina ary aharitra 7 ora ny fampitsarana ny fifandonana na ny cessez-le-feu ao Ukraine raha ny fanambarana nataon'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine hatramin'ny nanomboan'ny ady any an-toerana. Voalohany ankehitriny ny fisian'ny fampitsarana ny fifandonana eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Tanjon'ny firenena Rosiana ny fanakanana ny fandrosoan'ny miaramila Ukrainiana raha ny nambaran'ny filoha Volodymyr Zelensky. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Any Ukraine, mipetraka ankehitriny ny fepetra fampitsarana ny fifandonana na ny cessez-le-feu ao amin'ireo miaramila Ukrainiana sy Rosiana raha ny fanambarana nataon'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Ny hatra nanomboka androany maraina ary ahatra 7 ora ny fampiatoana izany eo amin'ny firenena rotonta. Anton'izany ny fanamariana ny fankalazana ny Noely orthodoxe ho an'ny androany sy rahampitso araka ny fangatana nataon'ny patriarche Kirill alohan'ny fiangonana orthodoxe raha ny fanazavana. Etsy ankilany midika ho fitsitsiana fotoana ho fanakanana ny fandrosoan'ny miaramila Ukrainiana ao Donbass ny cessez-le-feu napetraky Rosia raha ny nambaran'ny filoha Volodymyr Zelensky. Ho an'ny États-Unis,
pakady napetraka Rosia ho fanamafisana sy homanana ho an'ny tafika rosiana ny fisian'ny fampiatonany ady ankehitriny. Miantso amin'ny fametrahana ny fitoniana ny Hollande ary mitaky ny famerenan'ny Rosia ireo faritany Ukraine. Ankoatra izay, nanambara ny fitondram-panjakana rosiana ny amin'ny fahavononan'izy ireo ny Rosa amin'ny fifampiresana sy ny fifanarahana raha toa ka manaiky ny fanomezana ireo faritany efatra ho an'ny Rosia Ukraine. Sosikevitra izay no lavin'ny Kiev. Dia izay ihany koa no masaka azo natolotra tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany raha ampitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampahalalam-baovao. Samy mitombo amin'ny fahasoavana. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.